anankiray a tsy manana ny maizy azy raha tsy manana ny taniny a ny teniny a ny fombana tantarany a sy ny finomy resaka taom-baovao malagasika dia fomba anankiray izay azony malagasy rehetra tsy akanavaka tanterahana na isa-tokantano a na isaky ny foko a izay afaka ataon'ny malagasy rehetra tsy akanavaka ny taom-baovao malagasy izay fomba ny taom-baovao malagasy zay dia tsy manavaka an'izy amizy zay matoa zay miray inona manao anankiray ny taom-baovao malagasy zay atao amin'ny faritra anankiray a zay rahanareo ray aman-dreny reo a dia anisan'ny fomba anankiray azo tsapaitanana ho fanehoana ny fahaisankina sy ny asym-pihavanana malagasy ny taom-baovao malagasy tsy manana fomba intsony tsika resantsika malagasy nefa tsika mbola miteny hoe tanin-drazana tenin-drazana mbola voatana foana zany le hoe razana zay hoe na ianao anao zay a zay natao hoe razana raha mikorina ao anatinao natao hoe razana izy a anekootrany a fa mbola velona izy a efa tokony officiel na taom-baovao malagasy a raha ila didivitan'ny fitoasina sy ny masta sy ny fody be national culturel satria efa nisy prime ministre nian'ny taom-baovao malagasy fa nohon'ireo toetra sadasada nataon'ny sasany a dia zay no natonga anay hoe zay mitambatra vato a zay misaraka fasika dia zay natonga anay tsirairay avy eo aloha tsika hitambatra apita izay zavatra zay a eo anivon'ny vahoaka sy fitondram-panjakana zay zay zavatra misy a atreko anisan'ny nakasitrahako zany olobe zany satria nametaka amin'ny maizy azy ny taom-baovao malagasy teo anivon'ny fiarahamonina izany ray aman-dreny zany ary tsy adino mandrakizay a fa anisan'ny navelim-panantenana tokoa izany zavatra izany fa noho zay toetra sadasada vangavanga zay moa zany a dia zay natonga antsika io a lasa misy nanao taom-baovao malagasy afa fa ny taom-baovao malagasy a volana marsa na avril dia iray ihany a mitandrina anankiray dia hoe fatana fa zavatra azo malagasy rehetra tanterahana ny taom-baovao malagasy a zay amin'ny alalan'ny fidiovana ara-boajanahary voalohany volana marsa no anaovanay an'le fomba amin'ny fomba gasy ny malagasy moko manana fombany manana maizy azy tsika indrindra amin'ny resaka kara-panahy dia izay no atao fikarakarana ireo fanahy mipetraka amin'ny olona tsirairay na atao hoe razan'ny fanjakana razan'ny fanjakana moa tsy inona fa ireo fanahy ny andrina efa ny amboa nahazo lalana tamin'Andriamanitra izy a pahary a hipetraka hiasa hampita ny zavatra fantany a no ambonilohan'ny olona tsirairay zay tiany sy zay sahazany zay zavatra zay vitana sy ny albetina dia izy ireo no karakaraina satria izy ireny mba hoe razan'ny fanjakana zay manana fombany izy ary samy manana ny fombany isaky faritra ohatra zany hoe ny fanjakana Vetomérina manana fombany izy ny fanjakana Sakalava manana ny fombany izy ohatr'izay koa ny avy any atsimo ohatr'izay koa ireo jiny ireo zazavafondrano samy manana ny fombany daholo dia izay zavatra zay zany no atao hoezahanay ho avoaka amin'ny volana marsa io hampahafantarina satria manana ny fombatsika koatsika malagasy ary manana ny fombatsika ny fombatsika ny razana sy ny fitahina dia izay no avoaka daty ho anaovana an'le fomba volana marsa izy io a 6, 7, 8 kelo andro ny antony fidiananay manokana moa ny ivon'i Madagasikara satria ao no misy ny hery vibration mahery indrindra raha mbola eto Madagasikara ny faharoa dia ny rano satria ny fomban'ireo fanahy reo a fomban'ireo razan'ny fanjakana reo a misy no atao hoe fanibetsivaka dia izay no mahatonga anay zany a manantona ny ivon'i Madagasikara anaovanay an'le fomba imitaona tota lasiny a nisy ny tsinety ataoko ataona ataotsika ao ny papila vanina ao ny papila kisy ao ny milantojay zany hoe ny ratsy tamin'ny taona iny avela doridory zany hoe isika manontolo zany malagasy rehetra ny andro io dia mila famela aloha famela hoe za koa nasamidamo satana ohatra nisy fonako aminao tsy rety nataoko rehetra dia avy mifona zany rehetra dia midio mila madio mandro anasa-tongotro avy midio dolidoly a dia miaraka amin'le fafirano dia ny olombeny mamafy rano fa tsy ny zaza satria ny tsodrano ny ray aman-dreny mirarosoa ny zanaka dia vitsy manontolo zay dia miara misakafo dia sakafo iny zany inona toe taona vaovao satria nadio ny famela
dia boky dia ny ambiny manaraka tsara tolotolotolotôly a zay zany ny amezako nrehetra hoe taona vaovao midika fomba vaovao famelan-kevitra vaovao fiazana vaovao